miarava ny fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ndao riavana iomanantsika amin'ny fiderana ny FFPM laharana 10. FFPM laharana 10 ny andin'ny 1, 5 ary 9. Dia homantsika koa ny FFPM 12 sy 700. 12 sy 700 ny andiny 1, 4 ary 5. Donc mbola iarahantsika mijery ny Efesianina toko voalohany ny andininy 7:20. Fa vakiko amin'ny dikateny DM zany amin'ny anaran'i Jesosy, ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoapapana tokoa izay anasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitohaina sy mahery vaika. Amen. Ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoapapana tokoa izay anasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitohaina sy mahery vaika. Mbola mampatsiahy antsika ny haben'ny herin'ny Tompo amin'izao marain'izao riavana. Tena hoe endrezany fitiavany antsika. Rehefa avy eo izao antsika mety hoe liana hijery matso. Fa amin'ireny matso ireny dia karazana démonstration de force. Dia variana eo antsika miteny mahery ny tafika. Fa nefa koa rehefa avy eo raha hoe ampitahina amin'izay tafika any a France ohatra, any a États-Unis ohatra, dia mety hiteny ihany hoe mbola faible, mbola tsy tena mahery vaika. Fa androany ilay Andriamanitra Tompo itsika no manao démonstration de force. Hery lehibe sy mihoapapana tokoa. Ary rehefa miasa izy tsy haitohaina sy mahery vaika. Ndao sika hidera azy, terentsika ny Tompo riavana. Andriamanitra rainay io, asandratray ianao, dia rainay mandrakizay ny anaranao. Lehibe ny herinao, saotra mbola mampatsiahy anay zany. Amin'izao hoe 20 jona zao na toinona etan'ny firenena dia izany ny teninao amin'izao marain'izao hoe ny herinao dia hery lehibe sy mihoapapana. Dia ilay hery efa naharianao an'izao tontolo izao. Izany hery lehibe izany no mbola nanangananao an' Jesosy Kristy tamin'ny maty. Izany hery izany koa no nampiakaranao azy ho any an-danitra. Hitoetra eo ankavananao ray malalo, nideranao zahay. Mbola mankalaza anao zahay fa rehefa miasa koa ianao dia tsy haitohaina sy mahery vaika ny fiasanao. Ambony lavitra no ny fanapahana rehetra, no ny hery rehetra, no izay anarana rehetra azo tononona Tompo. Ampanekeo an'izany herinao zany zahay. Ampanjakao aty anatin'ny fonay ianao ray malalo. Fa tena hoe te hanamarina zany herinao zany zahay. Mampahirato ny mason'ny sainay. Dia tena hoe ahafantatra anao marina, ho marina ny fifandraisanay aminao satria mahafantatra anao ilay Andriamanitra manana hery lehibe sy mihoapapana zahay. Andriamanitra tsy toa. Amen.
ihany Efesianina toko voalohany andiny fahasivy ambin'ny folo hoe ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoapapana tokoa izay hanasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitohaina sy mahery vaika. Engany ry havana tena hoe hifantsika ty anatin'ny fotsika izany rehefa hiala etsika hoe le Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra manana hery lehibe sy mihoapapana tokoa. Fa ndaontsika mbola hideran'ny tompo tsy mionona fotsiny izy amin'ny démonstration de force hoe azy ny hery sy ny fahefana rehetra, fa io hery io dia anasoavany atsika mpino, anasoavany ianao ry havana. Dia ndao atolontsika azy ny fotsika ary indrindra angataka ny fanahy masina, fa raha tsy ny fanahy masina dia tsy haitsika ny mino an'izany, ny manaiky an'izany hoe io hery io aneka anasoavany atsika. Nasika hivavaka. Tompo malalo, tsy mitsahatra izay ny midera anao, ny manandratra anao. Mankalaza anao izay no ny herinao lehibe sy mihoapapany, tena hoe fantsiho aty anatin'ny fonay tsirairay avy izany. Dia izany no entinay mamakivaky ny fiainanay, dia tena hanamarina izany herinao izany izay. Dia mbola misaotra anao izahay Tompo, fa izany herinao izany kay entinao hanasoavana anay, mideranao ilay Andriamanitra mpanisy soa izahay. Dia mangataka izahay Tompo, omeo anay ny anaiky, omeo anay ny anantena izany herinao izany hiasa eo amin'ny fiainanay. Aoka ny fanahinao masina hitarika anay, dia tena iny sy anantena an'izany tokoa izahay. Omeo anay ny ahatsiaro fa ny ampandalovanao an'ireny fitsapana ireny olana saribahana ireny kay dia mba anantenanay an'ilay herinao lehibe sy mihoapapana. Mamindrafo aminay tsirairay avy, mba tena ino hiorina amin'izany ny finoanay. Ary rehefa izany dia tena hoe anjakanao izahay tsirairay avy, dia anjakanao koa ty firenenay ity. Miainao vavaka Tompo. Amen. Oh
an'Andriamanitra ireny voninahitra amintsika kosa ny fahasoavana. Amen. Aneo alahady fa 4 ny volana Jona taona 2024 alahady fa 2 manaraka ny Trinité ibadirinantsika ny loha hevitra mampanjaka ny fahefany ny tompo ary manantitra ny fiarabanantsika ihany koa ry havana na tratra izao asaramanitra izao izay nahatsiarovantsika nahasony Madagasikara ny fahaleovantena tao anatin'izay 20 taona izay. Tsarovy ry havana, tsarovy fa ny tena fahafahana dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ho an'izay malahan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha hitsangana ny fiangonana. Ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra dia ndeha rahantsika mihira ny salambo. Riavana iaraka iombavatsika. Ray malala fotoana sarobidy iray aminay izao ny miona aminao ankehitriny ary fotoana ho ankafizinay izany Tompo ahafahanay misaotra ilay Andriamanitra nitahy anay nandritry n'izay herinandro rehetra izay. Fotoana namafisanay ny finoana ihany koa fa tsy misy tahaka anao, ilay Andriamanitra mahalala ny mombanay manontolo, ilay Andriamanitra avo indrindra kanefa be indra fo ka ny taonanay tsy hidina nandavaka.
raha io ampanjakao sy ampitoero amponay ny fitiavana anao, ny anompo anao, ny antehitra tanteraka aminao, ary mangataka izay mba anamasinanao, anamarinanao izao fanompoam-pivavahana entina enatrehanao izao. Aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Vavaksika, Jesosy zokinay io, fantatray fa manakambara aminay tsirairay avy indray ianao amin'ny tian'io ity ka mitenena araka ny fombanao. Ny vavakay dia ataonay aminaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika ankizy sy tanora indray tratran'ny tian'ity dia ny ao amin'ny tantara faharoa, toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo tapany voalohany. Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo tapany voalohany no angalantsika fampianarana. Rehefa hitantsika izany dia ndeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray ka tsy mba nahafoy azy izahay. Hatrantsika hatreo dia averintsika fandroany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray ka tsy mba nahafoy azy izahay. Amen. Fon'izay mbola mpianatra tena katso, tena anjery manontolo ry havana, dia nisy tanora vitsivitsy izay tena resy lahatra hoe Jesosy no tena tompo ary mendrika hivavahana indrindra. Tao amin'ny département izay nisy anay dia nisy teo any anaky 4-5 teo izay tena resy lahatra hoe andetsika anao cellule izay filazana izy tamin'izay fanompoam-pivavahana kely alohan'ny anombohana ny fianarana. Dia niditra tamin'ny fitsasana izay tamin'izay dia hoe andaotsika atao izay hatongavana amin'ny fito dia mivavakantsika alohan'ny hatongavan'izay. Dia nitaterahana ilay izy tena nahafinaritra satria nitombo raha resaka ara-panahy na resaka ny tamin'ny fianarana dia tena hoe nanampy anay ilay izy. Fa teo anatrehan'izany dia nisy mpampianatra anankiray tsy tenenina akory ilay izy, fa izy io dia anisan'ilay ataontsika hoe aty izay tsy mihinan'Andriamanitra, tsy mihina fisiany zan'Andriamanitra izany. Matetika izahay tia mianadahy dia ampaina tsony matetika makany amin'ny birao, ary tena hoe rangitiny isan'andro izao, ary misy fotoana rahonany mihitsy. Zao tandreminareo tondra n'izany Jesosy izany ao anatin'ny korikozy izy, tandreminareo. Fa na dia teo aza izany karazana fiampiantsoana sy fampiorona isan'andro izany, maika nanamafy ny finoana ity mianadahy izany dia hoe fa ny aminay kosa dia Jehovah n'Andriamanitray ka tsy mba nahafoy azy izahay. Fa zao no tena zavatra niombona anay izay niaraka nanao an'io fanompoam-pivavahana kely io. Izahay ireo tsy nanam-pinoana, tsy tahaka an'izao izahay fa fantatray fa hoe nisy olona tany nivavaka mafy anay, nisy olona tany tena nandohalika isan'andro hoe iny zanaka iny, iny ralàna iny, iny anadahana iny tena angatanay Jesosy mba ho vaonfony, mba ho anisan'ny mpanomponao. Tena resy lahatra an'izany izay ry havana, tena resy lahatra izay hoe tsy noho izahay no hoe tia hanompo an'izany Jesosy izany fotsiny, fa nisy olona tany tena andro manala mety ny fahadianana mihitsy hoe hivavaka ho anay ka nahasoanay izany atao hoe finoana izany. Resy lahatra an'izany izay ry havana, dia zao zao ny ataony hoe efa resy lahatra an'izany tsika, andeha anjara antsika indray zao mba hitondra mbavaka ireo olona
zay tiantsika. Hitondram-bavaka ireo mpiara-mianatra antsika, hitondram-bavaka ny fiarahamonina, ary indrindrandrindra hitondram-bavaka ny firenena sy ny men'Andriamanitra antsika ity. Dia izay ny afatra ry havana, isika zay hoe men'Andriamanitra ny finoana, dia ndeha mba anjara antsika indray izao ny hanympiasa ny lohalika antsika, tsy hoe ny ho an'ny tombontsoa antsika manokana rery ihany, hoe ho an'ny asa antsika, ho an'ny ankohona antsika, fa dia koa tsika mba hivavaka ho an'ny hafa, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny mpiara-miasa, ho an'ity firenena manala izay men'Andriamanitra antsika ity. Satria nahoana? Natahaka nahoana ry havana fahatsaran'ny toriteny izay atao eto? Natahaka nahoana ry havana ny zavatra hoe ataon'ny mpitory filazantsara, ny fanahy masina rery ihany no any hanafaka ny olona, ny fanahy masina rery ihany no afaka novan'ilay fo vato ho lasa fonofo. Andehantsika ndoalika ho an'ity firenena ity. Ary andro tena sarobidy androany, mahafinaritra, tena mahafinaritra hoe totona ny andro alahady mihitsy zany hoe 24 Jona zany. Dia izay no afatra ho antsika ankizy tanora fampianarana ny amin'ny atian'ity. Ndeha averintsika ilay soratra masina izay esahantsika atao tsy anjery. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny aminay kosa dia Jehovah Andriamanitra. Amen. Ndeha averina fandroany azavady indrindra. Anaran'i Jesosy fa ny aminay kosa dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy azy izahay. Aiza nahitantsika an'izay? Tantara faharoa toko 17 andininy 10 tapany voalohany. Amen. Dia hivavakantsika ry havana. Ray malala, mba ombe fo tia mivavaka izahay, mivavaka ho an'ireo olo tianay, mivavaka ho an'ity firenena ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Iaraka hivavaka sika. Andriamanitra raitsy toa, misaotra anao izahay noho ny alehiben'ny fitiavanao anay sy ny fitahianao anay, ka ahafahanay indray andre izay sitraponao aminay. Koa mangataka ny fanahinao masina izahay, ameny ny mpamaky ny teny sy ny mpitondra ny hafatrao ary ny vahoakanao, ka ho veloam-pony tsirairay ny teninao, ka hanjaka aminay ny fahefanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay ny vavakay. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremanay sotro fitiavana, dia ny baiboly dia manao makina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana, ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Iaraka maka sy hain'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny tantara faharoa toko 17 manomboka amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita teo vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, teo atampony Tsemarahima, tendrombohitra Efraima, no nijoro abiaka ny teny hoe: inoa ry Jeroboama sy ry Israelita rehetra, tsy tokony ho fantatrareo fa ny Tompo Andriamanitra Israely efa nanome mandrakizay ny fanjakan'i Israely
ho an'ny Davida sy ny taranany. Eny, natao mifanekena tsy azo foanany izany. Nefa kosa nitsangany Jeroboama, zanakalain'ny Nebata sady mpanompon'ny Solomona, zanakalain'ny Davida ka nikomy tamin'ny tompony. Nisy koa olo-pona tena ratsy fanahy tafangana teo amin'ny Jeroboama ka nampidrikina azy tamin'ny Rehaboama, zanakalain'ny Salomona. Fa mbola tanora sady marefo toetra Rehaboama tamin'izay ka tsy nahatohitra azy. Ankehitriny ianareo dia miambo hanohitra amin'ny fanjakana izay napetraky ny Tompo eo an-tanan'ny taranak'i Davida. Marobe tokoa ianareo sady tafaraka aminareo ny ombilahy kely volamena izay nataon'ny Jeroboama ho andriamanitrareo. Noroainareo ny tena mpisoron'ny Tompo dia ny taranaky Arona ary koa ny Levita. Fa nanendry fisorona ho anareo kosa ianareo tahaka ny fanaon'ny firenena any amin'ny tany hafa. Na iza nitondra ombilahy iray, sondrolahy 7 anokanana ny tenany, dia tonga mpisorona ireny andriamanitra izy ireny. Fa ny aminay kosa dia ny Tompo no andriamanitray, ka tsy mba nandao azy izahay. Ny mpisorona izay manao fanompo-pivavahana ho an'ny Tompo dia ny taranaky Arona ary koa ny Levita koa manana ny anjara rarahany. Isa-maraina sy isan-kariva ireo no mampanentona ny sorona dorana manontolo sy ny vovon-java-manitra ho an'ny Tompo, na koa mandahatra eo amin'ny latabatra madio ny mofatolotra ho an'Andriamanitra. Ary isan-kariva ireo no mampirehitra ny jiro eo amin'ny fitoeran-jiro volamena. Izahay manko mitandrina izay nasain'ny Tompo Andriamanitra ho tandremana, fa ianareo kosa nandao azy. Indro miaraka aminay Andriamanitra mba ho mpitarika anay, ary indreo mpisorona mivonona hitsoka ny trompetra avy fanena mba hanainga namely anareo. Koa aza miady amin'ny Tompo Andriamanitra ny razanareo l'Israelita tavaratra, fa tsy ahomby ange ianareo. Fa nasain'ny Jeroboama nandroso amin'ny miaramila mpanotrika mba hamely tampoka ny favalo avy eo ivoho. Hany ka nitafika Israelita tavalatra ny teo anoloan'ny Jodeanina ary mipanotrika ny teo ivohony. Rehefa nijery manodidina azy ny Jodeanina dia indreo teo anoloany sy teo ivohony fahavalo, ka niantso vonjy tamin'ny Tompo izy. Vao nitsoka ny trompetra mpisorona dia nanao akolan'adiny miaramila Jodeanina. Koa tamin'izay namelezan'Andriamanitra ny Jeroboama sy ny Israelita tavalatra rehetra teo alohan'ny Abia sy ny Jodeanina. Nandositra teo alohan'ilay Jodeanina ny Israelita ka natolotr'Andriamanitra ho eo ambany fifehezana. Fa iresena goavana ny namaizany Abia sy ny tafiny azy, ka nataony ampatrapatra ny fatin'ireo miaramila Israelita voafantany nisy andehany 500. Tamin'izany fotoana izany napetrehana ny Israelita, nandresy kosa ny Jodeanina satria niankana tamin'ny Tompo Andriamanitra ny razana. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matio toko 4:20, andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ho hitanareo tafajoro amin'ny toera masina ilay fanimbazimbana mahatsiravina voalazan'i Daniela mpaminan'Andriamanitra. Aoka azo tsara izay mamaky. Koa amin'izany izay any Jodea, aoka handositra any an-tendrombohitra, izay any an-tampon-trano, aoka tsy hidina naka izay zavatra ao an-tranony, izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina naka ny lambany. Loza no anjo mibevoka sy mitaiza kely amin'ireo andro ireo. Mivavaha mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosirana. Amin'izany mantsy dia hisy fijaliana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatramin'ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy toa azy intsony koa. Raha tsy efa nanapa-kevitra hanafoy ireo andro ireo Andriamanitra dia tsy hisy olona ho voavonjy, fa noho ny olom-boafidiny dia ho afoezan'Andriamanitra ireo andro ireo. Amin'izany, raha misy olona milaza aminareo hoe indro aty ny Mesia, na hoe ary izy dia aza mino. Olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany manko no hijoro ka haneo famantarana lehibe sy zava-mahagaga amin'ny tany, na dia ny olom-boafidin'Andriamanitra aza raha azony natao. Izay ary fa efa voalazako mialoha taminareo izany. Koa raha misy olona milaza aminareo hoe indro any an-tany efitra ny Mesia dia aza makany, na hoe indro
atao amin'ny toerana miafina ato izy dia aza mino. Eny, ho tahaka ny tselatra mipoitra avy ana-tsinanana ka manazavatra ny andrefana ny fiaviany zanak'olona, fa na aiza na aiza misy mifaty dia any efa mitohana ny voromahery. Ary ho faranantsika famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko voalohany 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana ny anaran'ny Tompo. Noho izany, rehefa nandrefy ianareo an Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo vahoaka an'Andriamanitra rehetra ao, dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo. Mahatsiaro anareo ao amin'ny fivavahako, ka mangataka amin'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika dia amin'ilay ray be voninahitra mba hanomezana anareo fanahy masina izay mampahendry anareo sy manambara an'Andriamanitra aminareo ka lalanareo azy tokoa. Mangataka ao ny anokafan'Andriamanitra ny sainareo handray ny fahazavany mba hahafantaranareo ny fanantenana antsoin'Andriamanitra anareo sy hahafantaranareo ny voninahiny ary ny lova izay natokana ho an'ny vahoakany, ary hahafantaranareo ny hery lehibe sy mihoa-pampana tokoa izay nasaovany antsika mpino araka ny fiasan'ny tsy tohaina sy mahery vaika. Izany hery izany dia nampiasan'Andriamanitra tamin'ny nananganany Kristy ho velony avy tany amin'ny maty ary tamin'ny nampetrahany azy eo ankavanany eny an-danitra. Any Kristy dia ambony lavitra no fanapahana sy fahefana ary hery sy fanjakana rehetra eny anabakabaka. Any izy ambony lavitra no ny anaram-boninahitra rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa no avokoa. Fa napetrak'Andriamanitra eo ambany tongotry Kristy ny zavatra rehetra, ary Kristy dia nomen'Andriamanitra ny fiangonana ho filoha faratampony. Fiangonana ny tenan'i Kristy sady enky ny hafinoanan'i Kristy izay manerana ny zavatra rehetra hatraiza-traiza. Amen. Tonona aminareo ry havana ny fiadanana avy amin'ilay mampanjaka ny fahefany. Mifanonjy tokoa amin'izao alahady izao ny asaramanitra malagasy koa dia miara-abantsika vahoaka rehetra no ny amin'izany fotoana manokana izany. Fa amin'ireo perikopa anankitelo izay novakiana tamintsika teo koa dia taratra ny fampitodiana antsika amin'Andriamanitra ilay tompony fahefana ary manome fahafahana. Tompony fahefana ary manome fahafahana. Ao amin'ny tantara faharoa toko 7:20 no
ifantohantsika mandritra ity fotoanan'ny toriteny ity. Voalohany dia ampatsivona antsika ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny faharoa dia horaisitsika ny fizarana voalohany ao amin'ny perikopa ny 14 hatramin'ny 12. Mitaona antsika hiavana amin'Andriamanitra. Ary ny fahateloa dia ny fizarana faharoa amin'ny perikopa izay 17 hatramin'ny 17 mampahafantatra antsika fa ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra no tena fahafahana. Ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra no tena fahafahana. Tsy maintsy tsy ahivina ry havana ny tantaran'ny zanak'Israely mialoha ny arahantsika atao anatin'izao perikopa izao. Rehefa nitady hitovy amin'ny firenena maneran-tany ny zanak'Israely ka nanao izay ahazahoany mpanjaka dia niditra tao amin'izany fiheverana na antahanta izany Andriamanitra dia nanome ny mpanjaka Saoly. Nandimby azy tao i Davida ary nanaraka Solomona izay zanaky Davida. Fa tao aorianan'i Solomona dia nisy ny mpanjaka tao hoe Rehoboama izay nampitondra faisana ary nampibaby fahoriana ny zanak'Israely. Mafy ny fandoava-ketra, tsy mora ny fanompoana tanindrazana. Dia mba nila resaka tamin'ny mpanjaka ny zanak'Israely, mpanjaka Rehoboama, mba ataovy malefadefaka kely ny hetra sy ny fampompirenena, fa mafy ny mahazo ny vahoaka. Nakasaina tamin'ireo loholona ny mpanjaka dia hoy ny loholona hoe teny izany mihitsy, somary alefao miandraikitra omena ny vahoaka. Fa tsy niaino izany Rehoboama. Rehefa tsy niaino Rehoboama dia niakatra kosa ilay atao hoe Jeroboama, hitantsika eto amin'ity perikopa ity, izay zanaky ny anankiray amin'ny mpanompo ary natosika ireo atao hoe olom-pona. Atao amin'ny perikopa ny 17 mba hitondra ny fanjakana. Tamin'izay mantsy Rehoboama mpanjaka dia niteny hoe vao maika ary amafisiko, maingoka mihitsy ny ataoko manosika anareo, hanatanteraka ny adidinareo. Hay ve hoy ny vahoaka, hifankahita ary sika. Dia nanangana ny Jeroboama ho mpanjaka ny zanak'Israely, fa ny ampahany vahoaka ny Joda kosa dia mbola Rehoboama ihany no nanjaka taminy. Ny firenena avaratra izay 10 dia Jeroboama no mpanjaka, ary ny firenen'i Joda dia Rehoboama no mbola nanjaka. Fa taoriana kely dia tonga Abia, arak'izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Rehefa nanjaka Rehoboama dia efa hitantsika ato amin'ny perikopa fa nanangana ombela kely atao Andriamanitra izy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 dia nilazainy mazava ny hoe indreo ny Andriamanitra reo aza miakatra any Jerosalema intsony. Indreo ny Andriamanitra nitondra nareo nivoaka avy any Egipta aza miakatra any Jerosalema intsony. Izany hoe aza mamonjy ny toeram-pivavahana, efa nalahatra hivavahantsika amin'Andriamanitra intsony, ilay Andriamanitra tokana, tompon'ny tantara, fa miovà Andriamanitra
ny ombilakely volamenandray zao fa saritsary-pivavahana ohatry ny vavaka tamin'Andriamanitra izy kanefa manangana ombelakely ao afovoany. Indreo ny Andriamanitra reo ny ombelakely miaraka aminareo ho ndika teny ombonana novakiana tamintsika teo. Ary tsy izany ihany fa novainy koa ny atao hoe fetim-pirenena na ny fetim-piravoravony ny zanak'Israely na hatsiarovana ny famoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any Egipta nakany Kanana. Raha tokony ho atao amin'ny volana 17 tena anjary natao any amin'ny volana 9 mba tena mafana mihitsy ao anatin'ny fon'ny zanak'Israely ny fahatsiarovana an'Andriamanitra lay nanafaka azy. Izay lay tantaran'ny zanak'Israely. Jeroboama zany no mpanjaka voalohany nandray ny fanjakana varatra ary Abi zay zanaky Rehoboama dia nandimby azy nanjaka tao amin'ny fanjakana atsimo firenen'i Joda. Ireo mpanjaka anankiroa ireo no tantaraina ato amin'ity soratra masina ity. Eo amin'ny soramandro moa dia milaza indrindra ny fanjakan'ny Abia izao toko 17 zao. 12 taona nanjaka Jeroboama teo amin'ny firenena varatra. I Abia kosa dia 3 taona voafintina ato amin'izao toko 17 zao ny fanjakany. Izany tantara zany riavana dia tantara ao amin'ny Baiboly ary tsy hoe honohono na alailaina sary any an-tsaina nofinofy tsia fa nitranga manodidina ny taona 370 talohan'ny Kristy sy 270 talohan'ny Kristy. Tantara mampieritreritra ny fiainan'ny firenentsika, ny fiainan'ny isam-pirenena maneran-tany. Tamin'izany efa nisy ny atao hoe jiolam-boto olom-pona izay ny taona ny vahoaka hanangana mpitondra firenena tsy araka ny tokony ho izy. Ary izany mpitondra firenena izany toa ny Jeroboama dia namily ny finoan'ny vahoaka any amin'ny sampy. Tsy tantara vaovao izay mety hoe nitranga sy ny verimberina ohatra teto Madagasikara. Efa nisy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany. Fampieritreritra antsika ny tapany voalohany amin'ity tantara ity eo amin'ny 14, tantara faharoa toko 17, 14 hatramin'ny 12 filazana fa rehefa hiady amin'ny tavaratra i Joda nitorian'ny Abia mpanjaka dia tsy avetrany nananganady izy fa mbola namerina ny zanak'Israely tavaratra eritreritra ny fihavanany amin'Andriamanitra. Izany hoe tafika masina lonina taona fa tsy ny fitaovam-piadiana sy ny miaramila izay voalaza eo amin'ny 7 fa efatretsy narangarangany. Mihavana amin'Andriamanitra ny 12 ry zanak'Israely eo aza miady amin'ny Jehovah Andriamanitra ny razanareo fa tsy ambininy ianareo. Ny fahombiazan'ny firenena riavana dia izy miavana amin'Andriamanitra. Ny fahombiazan'ny firenena anankiray dia izy miavana amin'Andriamanitra. Amin'ny dika teny hafa dia voalaza ny hoe aza mamorona ady amin'Andriamanitra ianareo, aza manangana ady amin'Andriamanitra ianareo fa tsy aombina ovinana ovina, tsy ambininy ianareo. Laha ny andro tsy mifanaraka
amin'ny zava-misy intsony. Hoy ny mpanao gazety anankiray, ny hevitry ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara raha ny teny indrindra manandrify ny lalàna kasikasika ny fanalanjaza ny FFKM. Tsy mijery ny zava-misy ianareo fiangonana, hoy ilay mpanao gazety. Mialay ianareo, manongana fiangonana ane zany. Miady amin'Andriamanitra. Ary izany no zavatra mitranga etseroa andanindray. Misy ny mamory olona toroteny, mamory olona saritsary-pivavahana, fa ao anatiny ao misy ombela kely volamena tahaka ny any Jeroboama. Tsy miady kibay akelika ihany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, 200 taona mahery no niditra teto amin'ny firenetsika ny filazantsara ny fanafahana ao amin'ny Jesosy Kristy. 12 taona kosa ny everitsika fa nahazahoana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Samby vaovao mahafaly zany. La ny andro ve ny 200 taona nidiran'ny filazantsara ka nitoriana ny vaovao mahafaly ny fanafahana tao amin'ny Kristy. Feankehitriny misy mikiry mamerina indray ny talohan'ny 200 taona ho amin'ny fanimpody-tsampy, ary na ny olom-boafidy azy dia ho voafitany, hoy ny filazantsara araka ny Matio. Miorena tsara aza miova. Samy vaovao mahafaly ny fanafahana ao amin'ny Kristy sy ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Iza ny tena ankalazaitsika amin'ity alahady ity. Mihavana amin'Andriamanitra fa izany no fahombiazan'ny firenena. Aza miady amin'Andriamanitra ianareo, ry zanak'Israely, aza miady amin'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo fa tsy ambinina ianareo. Ny fahombiazan'ny firenena ry havana dia izy mihavana amin'Andriamanitra, izy miverina amin'Andriamanitra mba ho tanteraka ny vaovao mahafaly ny fanafahana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny tapany faharoa amin'izao perikopa izao dia ny 17:10 hatramin'ny 19:20. Ny herin'ny firenena dia izy miankina amin'Andriamanitra. Ny 19:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, toy izany no ampiatrena ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranaky Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehovah, Andriamanitra ny razana izy. Ny herin'ny firenena dia ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ny fiankinana amin'Andriamanitra. Dika teny hafa dia ny fitehenana amin'Andriamanitra. Rehefa avy ny teny Abia amin'ny Baiboly sasany moa ry havana, dika teny hafa dia anaty fanankososina ny 14 tapany faharoa hatramin'ny 12:20. Rehefa vita ny tenin'ny mpanjaka Abia, voalaza eo amin'ny 17:20 fa tsy niaino n'izany Jeroboama. Tsy niaino ny tafika masina mampiavana amin'Andriamanitra, tsy niaino ny filazantsara mitaona hitodika amin'Andriamanitra i Jeroboama. Voalaza eo amin'ny 17:20 hoe nasain'i Jeroboama nanompirana no fandehan'ny otrika mba ho tonga ao aoriany, ka dia izy teo alohan'ny Joda ary notrika teo voany, dia tery
avy ao aloha sy avy aoriana ny fireneny Joda nentiny Abia tsy ny aina. Raha vakiana mitomo hoe vita zany ny tenin'ny Abia dia zao voalaza ny soratra masina fa nasainy Jeroboama nanompiirana. Na ny teny azy Abia tsy ny any Jeroboama nalefa ny any ny tafika, ndana makany ariana ny sasany ary ny sasany efa eo aloha raha teo. Fa tamin'izay dia ny mpisorona zany hoe ny mpitondra fivavahana, ny tsoka ny trompetra ary ny vahoaka ny oby ny kikiky fiderana. Vokany niditra an-tsehatr'Andriamanitra eo amin'ny 550 ary hitatsika eo amin'ny 540 fa 500 amin'ny miaramila 7 hetsy voafantina samy mahery avokoa no indray maty. Zay mantsy ny famaritana ny miaramilan'ny Jeroboama, lehilahy 7 hetsy voafantina samy mahery avokoa eo amin'ny 7. Ny Joda ny tarihan'ny Abia dia miaramila 700. 500 ho an'ny firenena avaratra indray maty, firisisina velo 300 latsaky ny 100 ny fireneny Joda. Tena ery sy fandresena riavana ny fiankinana amin'Andriamanitra. Te androso ny fireneny Joda voasakany tavaratra tarihan'ny Rehoboama, hiemotra sahirana ao aoriana koa ny tafika. Fa rehefa niankina tamin'Andriamanitra izy, ny mpitondra fivavahana nandray ny andraiky ny tsoka trompetra, ny vahoaka an'Andriamanitra, ny oby, ny kikiky, dia niditra an-tsehatr'Andriamanitra. Tsarotsika teo amin'ny tantaran'ny firenena izany fitenenana hoe Madagasikara tsy mandohalika. Ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny taona 2022. Dila ihany ny fotoana. Tsy ho andohalika Madagasikara fa mety koa hoe milela-paladiny malagasy. Ahoana moa ny eritreretantsika ny hoe ny tambokasasarana ambolana maromaro le lafina reny faladi zay vondeha omena zaveny ny asa dia lela-paladianao mpampiasa ilafiko reny faladianao mba omeo re le karame. Tsy hoe tsy mandohalika tsony ny vahoaka malagasy fa milela-paladi zany hoe sady mandohalika no maninona dia hitanareo ny sary. Tsy fanometsiny eto isika fa samy andiny tenany hoe iza no niankinantsika, iza no nataontsika Andriamanitra hiankinana, ny mpamatsibola iraisam-pirenena ve, ny tompon'andraikitra ara-panjakana ve, tena niankina tamin'Andriamanitra ve isika, izasianao, isika fiangonana ka mahatoky ny teniny. Zanako sy ny asan-tanako apetrao amiko mifanahinareo rehetra be dia be ny teny fikasan'Andriamanitra. Mampandiny tenantsika ny tantaran'ny zanak'Israely, ny tarihan'i Jeroboama sy Abia, fa mampieritreritra antsika fiainana vaovao tantara-pirenena metimety kokoa izany tantara efa tany amin'ny taon-jato ela izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, betsaka tokoa ny atao hoe tetikasa, eritreretana androsoana ampandrosoana ny firenena. Mety manana fikasana tsara ianao eo amin'ny andraikitra nomenanao, eo amin'ny fiainam-pianakavianao, fa ny fanontaniana dia ny hoe
tena miankina amin'Andriamanitra ve ianao mba hoery ho anao entina miatrika ny fikasana zany Andriamanitra zany ka na dia tery azy eo aloha voasaka ny fahavalo na miaramila matanjaka dia afaka androso ihany sany fikasanao mihitsy nefa foana tsisy fikasana eritreretina tsony fa mba ho aiza moa zao soratra masin'izao ry havana dia vaovao mahafaly ho antsika ahafahantsika mieritreritra fa ny miavana amin'Andriamanitra ny fahombiazana ahafahantsika mandresy lahatra ny tenantsika fa amin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny fahaleovan'ny tena toy izao dia hotadiditsika tsara fa ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra no hery sy fandresena ho an'ny tsirairay sy ny firenena hoy ny mpanao salamo sambatra ny firenena izay manana an' Jehova ho Andriamanina ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. dia hivavakantsika ry havana ry rainay izay ny an-danitra isaorana ianao ny amin'ny izay teny sy afatra nomenao ho anay ary afatra omenao ihany koa tompo ho an'ny mponiny malagasy rehetra raha eo fantatray ankehitriny ny antony mahatonga ny firenenay tahaka an'izao fa ao izahay izay hoe mbola tsy vita fihavanana aminao ao izahay izay tsy manakina tsy manome fianterana fiaino ny fiainanay ho aminao tompo raha eo hitanao ny fijalianay hitanao ty firenena malagasy ity izay tany soa tany tsara fiaino ariana kanefa tompo tsy izay ny kokanazy fa olava jereo tompo ny malagasy mareo mitsongo vahoomana mihitsy jereo tompo vidim-piainana isan'andro noho ny fahotanay ve zany Jesosy noho ny fanaovanay atsiramina fifandraisana aminao ve zany tompo no fanompotsamy ve zany tompo ifonana re Jesosy mamindra fo aminay raha noho ny fahotanay ny zavatra nataonay mahatonga ny firenenay latsaka lalina tahaka izao dia mamelay ny elikay fa io izay tompo mamindra fo aminay mba havoto izao fitenenana izao sady menatra ny ray Jesosy anisan'ny firenena gidana amin'ny firenena rehetra mamindra fo aminay mba havoto izahay tana maherinao ilay tompony fahefana ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka no hitalaovanay amindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka amen. Oh
havana malala ho antsika izay indraiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nybebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somahafaly tolotra ny tompo antsika ho famelana ny helitsika ho ny tompo raha ny oliko izay niantsona amin'ny anarako ho avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaina nan-danitra aho ka mela ny elony ary ahasitrana ny taniny voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina alleloia amen miterany anarany antsika izay vavoelahelika dia andeha ambarantsika mpabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana larana faefatra izay manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra amin'ny fahotany zao tontolo izao sy araka ny teny ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony Natanaely hoe Rabi ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny teny anainina ka fantatray fa izy tokoa mpamonjy zao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao ny manana tenin'ny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra amen. Ankehitriny riavana dia hiditra isika amin'ny asa fahavolombelona ka ho tanterahanao anatin'izany ny sakramentan'ny batisa. Thank you.
dia ry havana mbola hiaraka hivavakantsika. Jesosy Kristy tomponay io hitondra ny etaentanay eo anatrehanao zay ankehitriny a, dia ho an'ity fireneny ity tompo a, mba ho tena fahafahana marina no hiaina an'izao firenena Madagasikara izao, mba tsy ho andivozina amin'ny karazany amin'ny sary isan-karazany fa tena hoe hiainao anatin'ny fahafahana tanteraka. Dia indrindra ihany koa tompo a ny vahoaka izay monina ato anatin'ity, sy ireo izay mielana ampitan-dranomasina any, mba omeo ilay fahafahana ao aminao zay Jesosy a, fa ao aminao ihany araka ny teninao teo ny tena ahitana ilay fahafahana, ny fiankinana aminao, ny fihavanana aminao. Ao ireo izay mety mbola manamafo ny fo tsy antehitra aminao tompo, mangataka ny fananao masina izahay, hiasa amin'izy ireny. Mivavaka izay ry Jesosy Kristy tompo an'ireo izay tetikasa marobe izay tonga eto amin'ity firenena ity, mba tetikasa hitondra fampandrosoana tokoa izy ireny tompo a, mba tena anavitra olona. Fa ao ihany koa tompo a mangataka izahay mba tsy ao anatin'ny hoe famatorana ny saina ho fangatahana fotsiny ihany, fa mba hafao izay mba hazoto hiasa, hisory aminay ny fahalainana tompo a, fa ampirisia izay tompo a, hazoto hiasa tsy ankin-doha mandraka hariva amin'ny olona, fa tena mba hazoto tanteraka. Dia mba samy ho tompon'andraikitra tokoa zahay eo amin'ny fiainanay, dia mba ho firenena mahaleo tena ho tompon'andraikitra koa ity firenena ity. Mivavaka izay ry Jesosy Kristy tompo a, ho an'ny mpitondranay ireo izay efa napetraka ao ireo a, ianao Jesosy anintsy raha fomba fitondrana zany na fomba fisainana zany na fitondran-tena amin'ny lafiny rehetra Jesosy a, dia ianao anintsy azy andeha araka ny sitraponao. Ka raha misy tompony tsy fahatanterahana, ianao mba hamindra foa, fa mba tario hoe andeha araka ny sitraponao izy ireo. Mivavaka izay ho an'ny taranaka malagasy rehetra, hitanao ireo zatovo, hitanao ireo ankizy izay ho avy n'ity firenena ity, anomano mponina kristianina zay Jesosy, anomano mponina vonina nompo anao, vonina hiantehitra aminao, vonina hiavana aminao tanteraka izay Jesosy. Ampio e, ampio fa tsy vitanay irery zany, fa mila ny herinao ary avelana ianao Jesosy, anjaka anampatra ny fahefanao tanteraka amin'ity firenena ity, fa ianao irery ihany ny sisan'ny antenanay afaka navitra anay. Dia indro ihany koa zahay Jesosy izay tonga eto a, manana ny etaentanay, manana ny fanirinay, mba hiandoha ny vavaka mangina izay ataony tsirairay avy ankehitriny. Misaotra raha eo, misaotranao amin'ny fianonao ny vavakay a, ny talao izay nentinay teo anatrehanao, fa fantatray fa mihaino tokoa ianao. Ny vavakay dia ataonay aminaranao Jesosy, ary akambanay amin'ilay vavaka tsy efa nampianarinao manao hoe ray anay zay ny an-danitra, amasinanarinao ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponinao ny tia-tany tahaka ny an-danitra. Mehona an'iny anasazo anay ary mamelany elikay tahaka namelany izy melaka taminay, aza mitondra anay fakapana, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Izay mbola hijoroana eto ry havana dia ny amin'ny katekomena, ny amin'ny vondrom-bavaka, ary farany dia hitondra antsika amin'ny fampitondrana araka ny voalaza teo
ampahery ireo avatsika mpiara-miasa eo anivon'ny asa iombonana any amin'ny foibe FJKM. Hoy ny soratra masina, mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Araka ny fiainan'ny fiangonana dia ny alahadin'ny Trinité no manomboka ny taom-pianarana mitondra antsika amin'ny fandraisana ireo katekomenina ho raisina ho mpandray andro ny akarana na ny pentekosta. Arak'izany dia efa nisokatra tamin'ny 12 jona lasa teo ny taom-pianarana ary manaraka ireo lohahevitra eo amin'ny fanombohana ka hatramin'ny famaranana ny fampianarana katekomenina araka ny boky atolotry ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Misy fandaharam-pianarana milahatra ara-potoana sy araka ny tokony ho izy fiandohana ka hatramin'ny farany izany. Ary izany no tsara hitondrana fanazavana amintsika. Rehefa manomboka ny taom-pianarana dia misy miaraka amin'ny lesona voalohany izany. Ary mandeha hatrany dia tonga ny amin'ny lesona farany. Ny anasana antsika izany dia ny ara-hanomboka ary ara-hamarana. Izany tsy midika hoe tsy azo atao ny miditra eny an-tenatenany. Azo atao rehefa nantso ny tompo ianao, saingy manaraka ny fandaminan'ny fiangonana. Izay tena resahana eto ary dia ny hoe iza no antsoina hiditra ho katekomenina. Araka ny fandaminana ny FJKM dia ireo 5-20 taona no mihoatra no antsoina hiditra hianatra katekomenina hanamafy ny batisa ny vonikely na hanatona an'Andriamanitra tapa-kevitra andao ny fiainan'izao tontolo izao na koa vonina iaino sy ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fa ankoatran'ireo dia misy ny avatsika mpandray fanasan'ny tompo katolika na anglikanina na luteranina hiditra hiara-manompo amintsika ho tompon'andraikitra aty amin'ny FJKM. Ireny indray dia mianatra 3 volana. Raha miditra izao zany isika, voankazo izany fampitondrana izany, vita confirmationna katolika ianao na anglikanina na luteranina dia asaina hiditra koa, ary raha sitrapon'Andriamanitra dia ny fandraisana Novambra no andraisa tanana antsika. Tsy hametra tanana intsony sika araka ny fahafantatsika fa raisi-tanana ampidirina ho isan'ny mpandray FJKM mba hanana andraikitra eo amin'ny fiangonana. Fa misy karazany anankiray mikasika antsika mpandray FJKM. No ny antony manokana ataoko ohatra, efa ela be ianao tsy nandray fanasan'ny tompo ary te hiverina handray fanasan'ny tompo indray hanavao fanloran-tena. Mieritreritra ianao ny hoe ohatrany sarotra amiko izany tonga dia handray nefa efa taona maro tsy tonga ny vavaka na nandray fanasan'ny tompo. Ho anao koa azonao atao ny miditra amin'ny hoe dia hanamafy orona indray ny finoko aho hianatra katekomenina dia ho raisi-tanana. Tsy voatery anefa fa tsara kokoa ny midinika amin'ny mpitandrina. Eo koa araka ny fandaminana ao amin'ny FJKM ireo olona izay niteraka ampitovoana. Hoy isika hoe teraka tsy manambady. Hitsy hoe vehivavy ihany fa ny lehilahy koa. Nareo mantsy lehilahy mantsika paitsy tafery. Eo anatrehan'ny tompo ianao dia hitany foana. Mila miverina mianatra ianao dia raisi-tanana. Mampiorina ny finoanao ary
manatanjaka anao mba hajoro ty sangisangy ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izao sisa izao. Dia ny tsara indrindra ry havana ny manatona ny tompo, manasa antsika ary avera indray arak'izay azontsika atao fa mandini tena tenyzao a fiandohan'ny taom-pianaran'izao a miara-manomboka isika dia hiara-marana. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny 3 Jolay ho avy izao no farafandraisana ireo miditra amin'ny taom-pianarana ka ho raisina ny andro ny akarana na ny Pentekosta. Aorian'izay a dia atolotra anatrehan'ny fiangonana izy araky ny tetik'androntsika ao amin'ny almanaka ny 10 Jolay ho avy izao. Dia manasa antsika ry havana fanolorana moa dia averina indray fa araka ny fandamina mimbonany amin'ny fijekema koa ampafatana antsika fiangonana izy ireo a ny tanjona dia ny hahafahantsika miara mitaizazy hitombony amin'ny fahalalana ny tompo ary hifotorany amin'ny fanompoana izay nanolorany tena. Izay ny amin'ny katekomena. Ny faharoa dia momba ny vondrom-bavaka. Ny filazana zatrantsika moa dia hoe vondron'olona miara-mivavaka. Hoy ny soratra masina, raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Rehefa tafahoana ny tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana miteraka ny vondron'olona miara-mivavaka sy ny mpitandrina ary solotena avy amin'ny braon'ny fiangonana dia ny hevitra fa mety ny amerenana indray izany vondrom-bavaka isa-tanàna na isa-paritra izany. Hatreto a dia 420 ireo a vondrom-bavaka mijoro izay mamory ny vahoaka kristianina ato amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity. Misy tompon'andraikitra isan'isany avy izy ireny. Ny antony nampiantona azy moa dia fantatsika fa noho ny valanaretina Covid-19 retsika ary rahantsika miaina nefa fa mbola eto ary tsy niala to mirongatra indray azy zany ankehitriny. Ndeha tsy ataontsika asakana izany araka ny fanentana izay nataony Ray aman-dreny président synodal ny zoma lasa teo, ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana eo amin'ny fanjakana dia milaza sy mampitandrina ny firongatry ny valanaretina Covid-19 ary dia manentana antsika ny amin'ny vaksiny tsy antery fa arak'izay maharesy lahatra antsika ary anajatrany ireo fepetra na dia heverina sy hita fa nalalahana zany amin'ny lafiny anankiray araka ny fampitam-baovao retsika ombieny. Irosika ady anankiray io fahavalo tahaka ny Abia ilay toriteny teo. Andeha isika iroso hiankina amin'Andriamanitra, amerina ny fihavanantsika amin'Andriamanitra ary dia ho hitantsika fa ao amin'Andriamanitra ny herintsika entsika miady ary andresentsika ny zavatra rehetra izay manodidina antsika ka misakana antsika tsy handroso amin'ny fanompoana, tsy handroso koa amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny farany ary ny havana araka ny voalaza teo dia ny fifampitondrana. Eo amin'ilay vondrona mpiara-mivavaka dia rahantsika ny fandaminana na zatra ny fampiarantsika ny afatr'Andriamanitra alahady tahaka izao any amin'ireny fanompoam-pivavahana ireny manomboka amin'ny volana Jolay araka izay fandaharam-potoana nazatrantsika avy ary dia mbola hitarina moa zany amin'izay azo ho anitarana azy. Ndia ary havana mangataka andreo mpiara-miasa mpanompon'Andriamanitra anankiroa voatonona anarana tompon'andraikitra ao amin'ny sehatrasa Fohibe mpiasa imbonana mba handroso ety anoloana amin'izany fampaherezana izany. Ny avy ao amin'ny sekoly alahady dia ny ao amin'ny sekretariat generaly. Endry havana ndeha isika fiangonana hitsangana.
amin'ny fifaliana ary amin'ny fankatoavana feno ny fandaminana izay avy amin'ny fanapahan-kevitra ny mpiandraikitra foibe fijekema efa atao anatin'ny rotaona lasa izay ny ainantsika raha teo koa amin'ny fifaliana no hitodianay aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ilay lohan'ny fiangonana mampahery anareo ary maneho ny fiombonana amin'ny fanompona izay nanoranareo tena eo anivon'ny foibe fijekema marina fa asa zany kanefa tsaroviny tenin'ny tompo manao hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany ho voninahitry ny anarany dia asa zany saingy tena asa n'Andriamanitra. Kolosianina 3:7 misy an'izay teny izay mampahery amin'ny anaran'i Jesosy mampahery amin'ny anaran'ny tompona ndraiky sy nambaratonga eto amin'ny fiangonana sy reto vahoaka an'Andriamanitra ary ho mariky ny fanomezan-tanana sy fanohanana anareo amin'izany asa masina ho fampandrosoana ny fiangonana izany dia manolotra ny rakitra faefatra ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao ny fiangonana mandray tanana ho mariky ny fampaherezana sy ny fiombonana aminareo. Sekoly alahady dia izy ny amin'ny sekretariat général. Mbola hivavaka isika. Tompo tsaronay fahasarobidy ny asan'ny fiangonana. Misaotranao fa nisy ireo nantsonao sady nanaiky ampanitretena ka tsy mierikeriky fa tena manompo anao eo amin'ny saha izay nametrahanao azy. Indreo ary ny havanay izay napetraka ao amin'ny fandrarana ao amin'ny sekoly alahady foibe ao amin'ny sekretariat généraly dia misaotrany amin'izy ireo, misaotrany amin'ny efa nampaherezanao azy satria mpanompo miankina taminao ireo, misaotrany amin'ny mbola mpandresenao azy ny sakatsakana rehetra tsy hafany manohy ny fanoloran-tenany sy ny fanompony, misaotra noho ny fijerenao ny ankonany tsirairay ary mankasitraka ny amin'izay ahavokarana be ho an'ny asanao noho ny fijoroan'izy ireo ao amin'ny foibe FJKM. Dia jereo kory tompo ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny birao mpiandraikitra foibe, mpiandraikitra foibe ny mpanatanteraka isa tokony avy ary indrindra ny aty amin'ny isam-pitandremana ny synodam-paritany ary ny voakanao tsirairay mba samy atsiaro fa mpanompo efa nofidianao izahay ka tsy arianao dia anao ny zavatra rehetra na inona amin'ny anaranao Jesosy mba ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra ray hamaly sy hanivavaka ne ianao. Amen. Petraka ianareo ry havana. Tsangana tamin'ny maty Kristy miarabanareo fiangonana dia mirary ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy. Mankasisaka sahady izahay mindrahavavy ny amin'izay ho ataonareo aminay dia ny tompo ane hanonitra izay rehetra avy ao am-posinareo ary isika rehetra hiara hiasa hiara iorina amin'ny finoana mba hahefa be amin'ny asa fanompona dia ho an'Andriamanitra irery ane ny voninahitra. Mankasitraka tompoko. Mamarana ny fanompoam-pivavahana isika ny raha voalahatra mialoha ny tsodrano sy aoriany ny tsodrano. Amen.
amin'ny fahatokiana ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo hitahy anareo anie ny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavana aminareo anie ny tompo ka mindra fo aminareo hanandratra ny tavana aminareo anie ny tompo dia hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.